teo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa isika ka ny fanatanjahantena mekanika no entina ho anao manaraka. Omaly no nifarana tamin'ny fomba ofisiel hetsika Tunung show andiany faharoa izay nototsaina tetsy amin'ny tokotaniben'ny Coliseum Antsonjombe. Erika no nisalotra ny fandresena ka nahazo ny fiara BMW izay natolotry ny mpikarakara. Norumbahany Erika avao amin'ny garage tanimena ny fiara mitondra ny marika BMW E30 nasipanamboarana ho lasa fiara Tunung nandritra le hetsika Tunung show andiany faharoa nikarakaray Tunung club tetsy amin'ny Coliseum Antsonjombe ny 17 hatramin'ny 20 lasa teo. I Erika tokoa no voafidy manana ny fiara tsara indrindra nandritra ny faninanana izay nampiavaka ty hetsika ty satria dia nitondra ny fiara Peugeot 403 nasipanamboarana ny tenany. Nitolorana amboara ihany koa ireo mpandray anjara tamin'ny faninanana moto sy ny faninanana fiara izay dia manana ny zava-maneno tsara indrindra. Tamin'ity hisatra faranty dia fantatra fa ilay fiara mitondra ny marika Fiat Tipo no voasikady ho manana ny zava-maneno mendrika indrindra. Mety nananamary any Tunung show andiany faharoa ireo fanitana maro samihafa ho fanomezana fafapo ireo mpakafy fiara sy mekanika. Amin'ny ankapobeny izy dia fahombiazana no azo manao Tunung club tamin'ity andiany faharoa amin'ny Tunung show ity. Mieritreritra nitondra fanavaozana araka izany ny mpikarakara amin'ny andiany manaraka amin'ny hetsika Tunung show. Dia iny sary mahafinaritra reny ihany koa tompo-kilasy togovavy no entina manakatona indray ny fotoanany fampalalam-baoantsika tamin'ity androany ity. Saoranay teto amin'ny fahitalavitra matevianao tsy nisaraka fa nanaraka hatrany ny vaovaontsika. Mametraka ny veloma mandrapitafandray tompo-kilasy tompo-kovavy.